Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'izao maraina zao a. Nanao directa kely ny tenako fohifohy tsy de tena hoe lava be. Ho antsika mpanaraka ny pejy Fernand Selo amin'ity andro anio ity. Resaka makasika an'ilay maire be ny tanàna firaisakina ny tenako avy ao amin'ny commune Ampany district ny Miandrovazo de avy eo iresaka kely makasika nylay resaka miodina hoe hosamborona i colonel Patrick nyresahan'ny Petsambava alina de resaka frustration an'ny mpanohana n'izao fitondrana izao miresaka frustration zany de mazava be fa ilay resaky Berija Ravelomanantsoa tety amin'ny Tambazotra zay teraka resa be fa tsy diso mbola hery zoko mbola ohatrany misy faneho-kevitra nataony ihany koa tao anatin'izay avy eo de iresaka kely tsika fitomitsika somary lavalava kely resaka frustration misy zay mahatonga ny reny rehetrarehetra mitranga ireny fa le miarabantsika rehetra aloha zany de tafahoana indray rapitso alahady ny fandaratsika avoa eo zay marina toy ny mazatra isan-kerinandro de misy vahiny eo ihany koa ny raharam-pirenena zay tena hoe nisongadina tamin'ity herinandro ity. Ny vaovao anisany nisongadina omaly de nalefa iny tsy hafa i Sylvain Rabetsarona fikononkononana anonga ampanjakana zay zany ny antony nandefasana azy eny tsy hafa fa iverenantsika kely ny zavanisy zany hoe ino moa zany fa tafapetraka ny gouvernement vaovao de samy nahita daholo tsika rehetrarehetra hoe sary-piterahana lay izy fa naninona no sary-piterahana lay gouvernement satria tena be de be ny pression tao ambadika tao ary tamin'ny ora farany ohatranay zao efa nanomboka ny tolakandro ny tonga teny avoloa saingy iny efa alina iny vao nandeha lay nomination tsika ary tao anatin'ilay direct be de be nareo no nyteny aiza ihany lany mega nanomboka tamin'ny fito angambany mety tamin'ny fito teo angamba nanomboka anao direct iny raha tsy diso de tena efa taty amin'ny tamin'ny valovalo mahery kely teo vao nandeha lay nomination midiky zany fa tena nisy tokoa ny pression inona zavatra nitranga ao izy nareo ireo antoko politika be de be reo de samy mitady place daholo tady toerana moa zany ary anisany somary nametraka pression tamin'ireny fanendrena ireny zay aloha zany ray akoatra ny any ambadika tsy hita maso any zay samy tia aka misy ny sasany tia aka kota roa zany hoe mifanendrena ministra maka ministra anakiroa satria voalaza fa hoe isany nandray anjara tamin'ilay tolona ny tanterahana teto Madagasikara eo am'izay resaka tolona zay moa zany resahantsika hoe nisan'iny faneho-kevitry Berija iny le hoe tsy notendrena ministra de nanao faneho-kevitra sy nitondra ny alahelony moa zany marimarina kokoa de be de be ny réaction anareo réaction aso anisan'ny namaly an'izany ohatra ny namana Vanessa Manonga be de be io no resahantsika hoe resaka frustration raha io de tena matetika avitan'olona zavatra rehefa frustré ny olona satria anisany mandray anjara mavitrika amin'ilay fanohanana sy fiarovana n'ilay fitondrana. Nareo hoe tsy mieritreritra hoe anisany mahatonga an'izy mirahavavy any ivelany manao an'io attaque be an'ny fitondrana fanavaozana io de tsy resaka frustration lay satria nisy zavatra nantenainy tany am-piandohana saingy indrisy tsy tanteraka le zavatra nantenainy de ny afara tamin'io izy manohatra be io fa hotoy atsika zay resaka frustration zay fa zara riva misy directa kely ataoko samy hafa mihitsy amin'ity directa ataoko eto ty fa iresaka kely any izy ty namatsika any ivelany ty tahina ataotsika hoe namatsika zany mikasika ny misy sonore kely zay tonga ty amina ty ataoko kely fa misy mba hoe lesona na anatra ve zany tiako ampitaina ho an'ny olona ho anareo manana namana fa misy io namana io mahavita zavatra hoe en face-nao izy zavatra hafa ny teneniny de aorinanao izy zavatra hafa ny teneniny
de ahafahanao mitandrina koa fiainana hoe zay le namana namana zany mety hoe misy zavatra hafa ny tenina manana zany hoe ohatra mety hoe cause anankiray ny zavatra edinareo de minamananareo na misy zavatra niarahanareo tena hoe atram'izay de zay niarahanareo de eo amin'ny fotsiny izy ny mety hoe mampiseho finamanana sy fitiavana anao fa ao ambadika izy tena misy fialonana de zara ny arany hoe nanao échec ianao na tsy nahita fahombiazana tam'le zavatra noeritreretinao atao de zay nitenenako hoe mitandrema amin'ny namana fa toizako kely azafady indrindra toizako kely amin'ny resaka ilay CTOJM za zany eto de miteny anao rahala Zandry ministra gasikara feno soa efa niantso anao ihany mikasika anty hoe ny CTOJM ny andeha ametraka olona anendry olona ho alefa eny amin'ny senia fa hoe akaikely tena iverina indray le fomba fanao hatram'izay tena hoe konokononina io nge be de be ny olona mba te hanao an'io fa zao avelao le izy mba handeha le fifidianana ny OJM de izay voafidy ny mpanao gazety no misélectionné ny olona ho alefa ny amin'ny CNIDH sy ny sisa fa tsy hoe tonga de atao maimaika ohatra n'io le izy tendritendrena fotsiny afempena ohatran'izay de ny zavatra nisy teo efa fatatsika rehetra ngamby anareo atoko politika be de be io ohatra hoe ny MMM ny antokotiky Madagasikara be de be mety samy mahafantatra ny zavatra nitranga sy ny historika hoe ohatry ny ahoana ny nametraha ny lalatina raha kotondrazafy an'izany OJM zany hoe ohatry ny ahoana ny nametraha ny lalatina an'izany OJM zany tamin'ny fotoan'androny ianao ministra io monsieur Gasikara na Gasikara Fesoa de anisan'ny niara-ny ady taminay mikasika ny resaka fifidianana OJM ho resantsika izay zavatra zay raha pitso ao anaty fandarana vao izay marina misy sarinay tahiriny any tamin'ireny fotoan'ireny tonga hatrany mazoengazy nanazava ny tsy mampety an'ilay fifidianana nanaova ny lalatina amboletra tamin'izany fotoana izany nataony amboletra moa ilay fifidianana OJM de candidat anankiray no mipetraka teo de candidat par défaut tsisy fipifaninana taminy de zay ny lany de ny arahantsika rehetra nahita tao aorianan'izay ny zavatra nitranga fa manipule ny lalatina ilay OJM zay mipetraka teo zay zany ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoan'ireny ka amin'ny fotoan'izao napetraka ilay CTOJM hoe anao affaire courante zany hoe hitondra any amin'ny fifidianana fa ny OJM vaovao no tokony anao ny sélection an'ilay olona ho alefa eny amin'ny CENI tsara ho fantatra reo zany zay zavatra zay hoe iverina ndray tsy mety io iverina ndray zany le fomba fanao na zatra teo aloha hoe konokononina any fotsiny le izy de misy anaran'olona omenao zany de tonga de iny olona alefa eny amin'ny CENI ilay nanao an'le sélection nefany tsy voafidy satria natao anao affaire courante fotsiny ilay CTOJM amin'izao fotoan'izao io zany averintsika tsindrina hoe mila tadiavana solution mila tadiavana vahaolana fa tsy atao amboletra le izy na konokonona any ambadika any de anaran'olona efa mivoaka iny ny tabazotra fotsiny ianona ony no lasa ao amin'ny CENI de zay ve le zavatra tiatsika atao nefa tsika milaza fa ao anatina fitondrana fanavaozana ngamba tsy mety zay zavatra zay azakazahana be ohatran'izay le izy fa nefa niarahana napaka sy niarahana ny resaka hoe anao affaire courante ny nametrahana n'ilay CTOJM amin'izao fotoan'izao iresaka kely mikasika an'le hoe fisamborana ny colonel Mikael resahany Petsambafa rehefa nandinika an'ilay communication ny colonel Mikael sy Cynthia de tsy haiko izy koa namoakazy maly reo pejy mpanohatra de mahita hoe voamarina ao anatin'ilay vidéo sy lay publication zany fa eto Madagasikara i colonel Patrick raha tokana anao fanambarana voalohany hoe niala ny Madagasikara fandroany de iny vidéo maly iny zany no entin'ny olona rehetra anaovana fanamariana hoe eto atandrazana i colonel Patrick izy raha teo milaza fa misy manaraka sy ny sisa tany ivelany de nilaza ny PRRM colonel Mikael hoe tany Guinée ngamba izy teo raha tsy diso
laza hoe malalaka tanteraka ny faneho-kevitra ao aminay za raha ozy izy ataon'ny olona amboa zay mihitsy fanazavany a fa matoy ianao ozy izy nandraisana fepetra zay de misy zavatra efa tsy norma intsony mitranga matoy tonga hatrany am'izay a fisamborana izay ny zavatra tsikatra sy zavatra hita aloha de ianareo any ivelany no mikopakafo zany hoe mikopakafo any zavatra zay lazay ny colonel Patrika de ianareo ihany no mampitahotra ny olona sy ny fitondrana ty Madagasikara hoe sambory eo ane fa de hitanareo eo ny toy any raha rasiny sisa nefa ianareo no mikopakafo amin'izay karazana fanakorontanana mandeha amin'izao fotoana zao ny tiana ho tenena ao anatin'ilay izy zany a tsy zavatra mety hoe tongatonga ho azy zany raha ohatra ka hoe nitranga le izy a fa tsikaritra fotsiny hoe ianareo no mikopakafo a de ianareo ihany no mampafantatra zany raha tsy diso ny tenako a tamin'ny 15 mars na 14 mars tany hoany nanao fanambarany colonel Patrika hoe misy mitady isambotra 28 mars tsika androany a de ianareo zany no miconfirme omaly hoe osambory ny colonel izy ange efa nilaza izy tamin'ny tany amin'ny 15 mars za 14 mars tany hoe misy ny fikasana isambotra azy de ianareo zany zao a nanao video ndray omaly a de milaza ny zavatra io ny zavatra mitranga de inona moa ny atao hoe zany hoe dossier ifandraisantsika foana hoe dossier de zavatra anankiray a misy proof rehefa misy proof le dossier de dossier izy zany fa raha hoe zavatra tenenina ohatran'izao teneniko zao zany zao a de teny fotsiny am resaka aminareo tsisy afa amin'ny hoe nataonareo manao direct sy ny sisa fa le famoahana video na famoahana sorsa de zay ny proof ihany ko de misy atao hoe proof de misy olona mijoro vavolombelona mitemoigner mihitsy mikasika an'le tranga ohatra hoe farany teo zao nareo nyresaka ny ralitera le ministry ny angovo ministry ny énergie teo aloha lazanareo hoe noterena sy ny sisa de aveo nanao demonti izy hoe tena niova tanteraka ny vaovao ty Tambazotra zavatra ohatr' zany zany zao hoe de lasa miteraka fikorotanana na mampisavorivory sainy mba ahoaka na sainy ny mpanara-baovao le zavatra ohatr'zany mivoaka eny amin'ny Tambazotra ianareo nefa no mikopaka an'ilay izy mikopaka an'ilay izy ao amin'ny Facebook eto amin'ny Facebook milaza fa misy zavatra ohatran'izao de ny olona anankiray kory zany raha ohatra ka hoe tena hoe vonina ny hoe hitondra proof sy ny sisa de tondra mampiseho aseho le izy ny zavatra anankiray manko raha hoe tenenina fotsiny de tsy proof ny anaran'izay misy milaza hoe ianao koa manko rehefa tsy mitovy hevitra indray mety hoe za zao manazava an'zany resaky zany tsy aresa lahatra anareo mihitsy zay efa hoe nampidirina ao anatin'ny sainareo hoe ny anareo de rajoelona ihany de ninona zavatra olona zaiko eto de tsy maharesa lahatra anareo fa osofotsy hoe pisolelaka zao hoe fa ohatrany ahoana ny tena atao hoe misolelaka za zao io miteny an'ilay CTOJM tsy mety io fa io ny adivana teto io zavatra kononkononina fotsiny io de tonga de tendritendrena ohatran'io tsy mety io ary efa nairako any ministre ny serasera sy ny kolotsaina gasikara fensoa hoe so sanatria io ndray miborita voalohany hoararotin'ny olona amin'io ianao fa jereo akaiky fa raha ny tokony ho izy de misy fifidianana mandeha de zay voafidin'ny akizy eo no mandeha ny appel à candidature be de be ny tianao an'io eraky Madagasikara de manao sélection ilay OJM vaovao zay ngamba no azoko resahana amin'iny resaka frustration de zay le izy hoe nanatena mba sa manatena kely daholy ny azo toerana saingy ny zavamisy be de be koa ny antoko politika ao ambadika ao de le antoko politika ao ambadika ao manao pression an'ilay filoha fanavaozana sy ny prime ministre de reny ny zavatra misy manontany ny tena hoe ianao zany zao de inona ny asanao tsisy lytia zay ngamba ny azo lazana azy fa ho anay nefa miaina ao anatin'izay frustration zay de gerena milaminy satria mafy koa ny iainana teto reto nandritra an'izay 19 taona zay mafy ny iainana teto de mijery zavamisy ny fifidianana ao arina fifidianana zay vao tena hoe io fa misy filoha de afaka samy manapa-kevitra daholy anohana an'ilay filoha na anohatra an'ilay filoha zay vaovao voafidim-bahoaka eo fa ity indray mitoraka ity zany efa rahantsika mahita hoe fiaraha-mitantana
satria samy andraisan'ny rehetrarehetra anjara ao anatin'ilay gouvernementa miteny manisy manontany ananareo amin'ny MP hoe ahoana fanio-kevitra ao mikasika io teny Berija io. Berija efa namena postana directeur any Majunga de maninona manao ohatran'io. Za tsy aneo hevitra mikasika an'iny resaka iny fa teneny fotsiny hoe be de be le frustration mbola veriko ihany fa anisany mahatonga an'izy mirahavavy zay mitabataba ny ivelany io de resaka frustration satria reo inge de niaraka tamin'ny ministre ny justice fa nirosoerinay vo misy oronampeo no resahany tahina tamin'ny fotoana nandehanany Sintiata aty Madagasikara tonga aty amina aty de raha riva ho resahantsika le izy de alefako eto nytiako tenenina zany hoe grave ny olona fa misy olona bon devant eo aminao eo izy afa ny zavatra teneny de atsambadika tsy izy afa ny zavatra teneny mame fotoana anareo raha riva fa ho resahantsika eto zay amin'ny raha riva mikasika an'le maire saika adiniko loza mikasika an'le maire Firaisakina maire Firaisakina lany tao amin'ny commune Ampani district amin'ny Androvazo maire Firaisakina candidat Firaisakina izy zany lany tamin'ny anarany Firaisakina le Firaisakina moa ndrisy fa de ny foananareo ny rava le Firaisakina rehefa niakatra eo amin'ny fitondrana ny fanavaozana izay saika mpanohitra ny fitondrana Rajoelina teo aloha ity candidat Firaisakina ty zany de lany tao amin'ny commune Ampani district amin'ny Androvazo io de tonga tany amin'ny tribunal administratif tany Toliara nivoaka ny voka-pifidianana lany maire Soamatsaro io maire Firaisakina io de nandeha nanao recours ilay candidat Irmara zany hoe forongony saza zana velany nanao recours nakany amin'ny conseil d'état akory izy nareo hoe ato anatin'ny fitondrana fanavaozana isika nandeha tao amin'ny conseil d'état manana profo ara-dalàna le maire Firaisakina fa dia resy tao amin'ny conseil d'état ilay maire Firaisakina avy eo amin'ny commune Ampani district any Miandrovazo izy moa zany dia avy amin'ny prociteny zany hoe ny prociteny nandatsaka saingy candidat Firaisakina nandeha ny recours tao amin'ny conseil d'état dia resy izy mbola nanao requête en révision izy farany teo tsy rejeté le requêteny saingy zao lay didy pitsarana de ny rejeté zany hoe resy ndray mandeha izy amin'ilay didy pitsarana nyvoaka farany mampalahelo fa nanana ny rariny ary nandresy avy any amin'ny CENI avy any amin'ny tribunal administratif saingy resy amin'izao fotoana zao ny zavatra atsipiko fotsiny ho anareo ao anatin'ny fitondrana fanavaozana de tadidio fa nisy marina nisy rariny ny adivana teto amin'ity Madagasikara ty amatonany amambolany lasa jereo reny olona reny mba hiantahatany aminareo anaty gouvernement indraindray hoe mba jereo sy ny sisa tsy mangataka inona aminareo izy saingy lay fototra ny adivana teto ny amin'ny hoe rariny sy ny hitsiny ary ny lalàna so sanatria adino fa de nampalahelo fa resy io maire Firaisakina io candidat maire avy ao amin'ny commune Ampani district any Miandrovazo izy de nametraka fitoriana ao amin'ny TPI any Miandrovazo resaka penal mikasika ny fraude électorale tany antoerana tamin'ny fifidianana communal de andrasana nytoyany fa raha ny vaovao farany nandeha maly moa zany le requête en révision tao amin'ny conseil d'état raha nandefa message tamiko ny olona akaiky azy miantso aho maly dia resy izy tamin'ilay valiny didi-pitsarana zany zay ngambany ny direct kely resako aminareo am'izao maraina zao abonné amin'ny page mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany de raha riva misy an'izay direct kely zay mba resaka kely foy kely tsy lavabe le izy fa tiako tenenina hoe ny zavatra nitranga ny alohany reny fanendrena ho ny ministre mpikambana anatin'ny gouvernement voalohany reny ho an'ny tahina any ivelany any de resantsika eto zay raha riva mirary tontolo andro mahafinaritra ho atsika rehetra mpanaraka ampejy ho amin'ity andro asabotsy ty de mirary weekend mahafinaritra ho amin'ny raha riva indray